tato dia manjaka ihany koa ny alatra lakolosy eny ihany koa ary fa nisy nangalatra ny lakolosy ao amin'ny fiangonana katolika Nosy Volakely, fiangonana izay misy Andra-Patrisy ny sabotsy alina lasa teo no nitrangan'izany araka ny loharano vaovao. Nisy nangalatra ihany koa ny lakolosy ny fiangonana misy Andra-Patrisy eny Nosy Volakely ny sabotsy alina ifony alady lasa teo raha araka ny vaovao azo avy any an-toerana. Tsy fantatra ny fomba nataon'ireo jiolahy fa dia ilay lakolosy nanjavona no navariana ny mpino ny maraina satria dia tsy naneno hoe miditra amin'izay hivavaka. Efa eny ampelantanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha kanefa koa ny mpino katolika eny an-toerana dia mananao fikarohana ihany koa raha araka ny fantatra. Ka nisy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny pretra iray fa efa nataon'ireo mpanao bizina lakolosy mihitsy ny tenany mba hifampiraharaha momba ny lakolosy satria hono volabe no azo. Ireo lakolosy napetraka teo anelanelan'ny taona 770 ka hatramin'ny taona 2090 ihany no tena mahaliana ireo mpangalatra. Ny antony ho ireo mpanao bizina lakolosy ireo dia misy amin'ireo masiovo vahiny monina sy miasa eto amintsika ireo no mandray azy ireny. Ka mba tsy hitodian'ny fanadihadianany amin'izy ireo dia alefa nitsao hoe ny mpino silamo nambadika izao alatra lakolosy tsy akijanona eto Madagasikara izao. Ny fantaniana mipetraka dia hoe aiza ny toerana anafainan'ireo lakolosy izay azo lazaina fa tena lehibe avokoa ny akamaroany.